ohatrany ahoana ary natao mba tsy ampakorve an'ilay fianarana teny anglisy. Mila fantaritsika ny tena tanjontsika amin'ilay fianarana le teny. Samy manan-tanjony tsika rehetrarehetra. Ny tanjoko ohatra ny amanokana dia ny hoe ahay hifanerasera ankalalahana amin'izay olona tompon'ilay teny anglisy. Zay fotsiny ohatra ny tanjoko. Misy olona anankiray eo akaikintsika eo mety tsy izay ny tanjony, tsy vitany hoe hifanerasera fotsiny ny tanjony azy, fa mety hoe tiany manokana mihitsy raha mba mitovy amin'ireny anglisy na britanika ireny izy rehefa miteny dia ny azy any no travaheny kokoa, zany hoe any amin'ilay accent britanika no travaheny. Ohatra misy indray etsy andany mety hoe ny tsy vitany hoe mahay mifanerasera fotsiny tiako, fa mba mahafinaritra anahy manokana raha ngany accent américain tiako, raha mba lasa mitovitovy amin'ny fomba fitendreny américain ireny accent anjareo. Zay ny tanjon'zareo. Fa ny anao inona le tanjonao? Mety hoe tianao hifaneraseranao ampiasana fotsiny ve? Tena hoe mety hoe ny asanao mila mandefa rapport na mila mandefa tatitra zany ianao any amin'ny supérieur hiérarchique anao, ohatra any États-Unis zareo mila mahafenao amin'izay fotoan'izay ny teny anglisy tsy informel, ohatra ny hoe hey howdy, tsy le zavatra informel be ireny, fa mba hoe zavatra amina sehatra professionnel kokoa zany e. Zay kokoa ve ny ilainao an'ilay teny anglisy? Misy indray mety hoe tsisy rarahiko an'izany ry Gaël, ny anahy ny ilaivako anazy tena hoe za andeha hoana Dubai dia teny anglisy ny ilaiko mba ahafahako mifanerasera n'olona. Andeha hanao varotra, andeha hoany Chine, mila mividy zavatra dia bref. Azonareo angamba ny tiako teneny mbola tsy tana Dubai sa tsy tany Chine, tsy fantatra ohatry ny ahoana fitenena zao teny anglisy ihany, fa ohatra fotsiny izay hoe mila aloha tsika mahafantatra ny tanjontsika ao anatin'ilay fianarana le teny anglisy, zay vao afaka orientena manaraka an'izay zany ny tohiny amin'izay avy hoe ohatry ny ahoana ary no ataoko raha ohatra ka zay manokana ny tanjoko. Eo amin'izay ilay hoe ohatry ny ahoana natao mba tsy ho corvé le izy. Zay zavatra izay aloha mila voavalinao voalohany, satria raha ohatra ianao misefforcé be hoe ny anahako tena andeha hianatra an'ilay anglais professionnel, le ohatra hoe ina daholo ny voambolana na terme ina daholo ny voambolana fampiasan'zareo rehefa ohatra ny hoe ao anatin'ny resaky ny varotra. Reny ohatra ny zavatra inaranao voalohany, nefa ianao tsy hany mihitsy le zavatra tianao atao, fa ianao ohatra te andeha hanao vakansa fotsiny, andeha hanao vakansa na toerana amina firenena anankiray mampiasa ny teny anglisy le tanjonao. To dia kivy ianao mazava ho azy raha ohatra hoe terme de vente no ianaranao nefa ny tanjonao raha zavatra tsisy idiran'izay mihitsy. Dikan'izany voalohany verina an'izay foana fantaro ny tanjonao aloha hoe fa maninona ianao nandeha hianatra le teny anglisy. Tsy mankaleo le izy avy eo raha ohatra hoe tena zavatra misy idiran'ilay zavatra ilainao marina no ataonao. Ny anahy manokana zao raisiko ohatra tiako zaraina aminareo, mahafinaritra anahy manokana ohatra efa hoe tsy hoe mahafinaritra anahy fotsiny, fa hoe routine de vie, ohatra hoe zavatra efa fataoko mahazatra isan'andro reto zavatra reto, dia ireo zavatra eo no avadiko fotsiny amin'ny teny anglisy. Nahazatra anahy ohatra teo aloha ny hoe mamaky baiboly isan'andro amin'ny teny malagasy. Te hianatra teny anglisy tsinona dia mamorona zany contexte ahafahako mampiasa ilay teny anglisy. Tsy ataoko amin'ny teny malagasy intsony ny baiboly vakiako fa tena hoe mi-télécharger application za baiboly amin'ny teny anglisy, na tsisy azy koa ary amin'ny voalohany misy teny malagasy eo akaiky eo afaka hanaovako comparaison hoe ino ty tantarainy ity, dia iny application baiboly amin'ny teny anglisy iny avy eo no henoko, vakiako, hianarako an'ilay baiboly. Ankoatran'izay ohatra fantaro ianao mivena amin'ilay fahafantaranao ny tenanao ihany koa. Karazarazan'olona ohatra ianao hoe tena tia tomobile, tena tia fiara be, tia resaka moto be, tia resaka ride rehetra, tena hoe ride rehetra izao mahafinaritra anao. Raha izay ny zavatra mahafinaritra anao, au lieu de hoe andeha hijery an'iny zavatra iny amin'ny teny frantsay ohatra izay mahazatra anao amin'ny Facebook, misy mantsy page Facebook sy groupe Facebook be dia be ahafahana mianatra ireny teny ireny, satria amin'ny teny anglisy no anaovany azy dia jereo nijery efa groupe ohatra resaka motara ireny na resaka fiara ataovy amin'ny teny anglisy ilay izy avy hatrany fa tsy atao amin'ny teny frantsay intsony. Mizatra tsikelikely ianao amin'izay fotoan'izay, satria mety hoe nahazatra anao teo aloha dia tena hoe ny zavatra rehetra resaka mekanika dia tena hoe tamin'ny teny frantsay daholo, fa avadika kely ilay izy dia minoana fa mahafinaritra kokoa zany rehefa sura hoe zavatra mba tianao ohatran'izay no jerinao ao, fa tsy mba ho corvé be hoe andeha hijery momba ny fiainan'ny baleine, nefa za tena tsy tia mahaizina resaka biby an-dranomasina ohatra, fa ny zavatra mahafinaritra anahy dia ny resaka ohatra hoe resaka gitara. Tsy maninona anie zany
misy tena ao anatin'ny réseaux sociaux na tambazotra sosialy ahitanao rehetrarehetra zay tianao jerena ao daholo tsy voatery ianao noho izany manana hoe connexion internet agogo satria indray mety hoe ndry lasa limitiko lasa vokatry ny tsy fananako internet de tsy ahitany anglisy mihitsy ahy diso zany satria tambazotra sosialy zao efa tena hoe azo lazaina hoe kely sisa de gratuit ambany be ny sarany nefa ahafahantsika manao fikarohana farana koeto ny fizarana fa amanaraka indray toizantsika raha ohatra ka naliananareo ilay izy raha nalianareo na misy zavatra manokana tianareo fantatra de aza misalasala manoratra amin'ilay commentaire na eo ambany eo antsoratra de manasa anareo kosa andeha anaraka ny YouTube ako raha ohatra ka nahasoanareo ny zavatra nozaraiko na izaranzara amin'ny namana ihany koa aza taitra fa tsy maninona raha ohatra ka tsy manaraka nareo fa ho anjelina fotsiny ihany zany de tsy manova ny fifandraisantsika zany masoda ho nareo veloha